manjaka ny herisetra eto Mahajangareny vohitra tsy amin'ny sampandrara tsy miankina ihany io fa eny fa miankina amin'ny fanjakana lasibatra amin'izany ny renim-pianakaviana ary isan'izany ity renim-pianakaviana iray mijoro vavolombelona ity misy ny aro izy saingy ny hitatra ny raharaha hoy ny fanazavana rehefa misy olona zany tady miaro aminay vehivavy manoloana le herisetra ataon'ny lehibe dia vao maika amafisina le herisetra asehoany mihitsy hoe malemy ianao io anatrehako satria anao vehivavy maninona tsy manantona le olona izy zay mifampiresaka aminy tsy tiako loatra zao satria ve lehilahy le olona dia tsy sahany fa za vehivavy mampa hoe mahavehivavy ahy dia sahany manao teny mahery tsy mifandray amin'ny asa fa rehefa tiako zay tiako tenenina sy zavatra tiako lazaina dia tenenina ankalazaina isan-taona ho ity renim-pianakaviana mijoro vavolombelona ity ny andron'ny 20 marsa zay ankalazana ny andron'ny vehivavy maneran'ny tany izy io tsy tokony anoko amin'ny lanonana sy any-pitoloha io izy ny vehivavy fa tokony sahitsangana ijoro manoloana ny herisetra mahazo azy mandraka kehitriny zay mbola miha mahazovahana izany manao 20 marsa foana atsika fa ohatrany hoe 20 marsa anaovana fety ve sa 20 marsa anaovana fitsarana any an-trano fa inona ny retombeny le 20 marsa amintsika amin'izao fotoana zao fa ohatra mbola mitohy foana le izy ary za mahita hoe misampire satria raha nitra ny asa tamin'ny taona 2000 miara-miasa tamina lehilahy tsy ohatran'izany ny fiarahamonina ny ambiance ny ambiance atao ampiasana fa tena mampianatra anao le lehibenao mijery anao satria anao vao nitra ny asa tanao zao tokony atao ampiasa ty aza manao an'izao nareo fa manimba nareo izao mandraisandraikitra nareo rehefa misy ohatr'izany ny toetrany moa ny fanazavany izay nitondrany mikasika ny raharam-panjakana sy ny tsy miankina ho azy dia betsaka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ny olom-boatendry amin'ireny toerana ireny no mihevitra fa izy ireo no tompony fa tsy lehibe samihafa nefa izany hoy ilay renim-pianakaviana ny ankamarozany tsy miretrarehetra dia manana izay resaka anao zay za patron za chefinao za tompontomponao misy tena mahasamy teny vavotsa misy hoe ilaiko mandoalitra amiko mpiasa ho amiko mpiasa ho amiko izy ilaiko mandoalika amiko zany hoe ataony zany fomba rehetra atonga anao aleny dia anaraka sitrapony rehefa tonga fotoana ilainy anaovana izay sitrapony zay ny fahasahina mijoro milaza ny zava-misy marina tahaka izao nataony ity renim-pianakaviana ity no ilaina amin'ireo vehivavy antapitrisany maro miaina ao anatin'ny herisetra eto Madagasikara afa-tsy hiteny fotsiny isika ny zava-misy eto Mahajanga indrindra fa any amin'ny sampandraram-panjakana any misy moa dia hiara ny herisetra aranofo mihitsy amin'ny lehibeny